Nilaza kosa ny antoko politika monima izay mandray anjara amin'ny fifidianana loholona izay ho tanterahina rahampitso fa misy ny manao fikasan-dratsy sy hanodikodina sy fanerenan-kolaka mpifidy lehibe mandritra izay andron'ny fifidianana izay indrindra. Toe-javatra izay mifanohitra tanteraka amin'ny demokrasia sy ny fahendrena maha-malagasy. Manoloana izany ary dia efa nametraka fitoriana fiandry ary tory izay rehetra mieritreritra hanodikodina ny valim-pifidianana ity antoko politika ity. Efatra amby roapolo ora mialohan'ny fifidianana, nametraka fitoriana fiandry ary tory izay rehetra mieritreritra hanodikodina ny valim-pifidianana loholona ny antoko monima araka ny fanambarana navoaka n'ity antoko ity. Nilaza ny monima izay anisany mandray anjara ny fifidianana loholona fa misy ny manao fikasan-dratsy, hanodikodina sy ny fanerena ny ankolaka mpifidy lehibe mandritra ny andro fifidianana loholona ny 7 Desambra 2024. Toe-javatra izay mifanohitra tanteraka amin'ny demokrasia sy ny fahendrena malagasy. Anisany voalazan'izy ireo ny sina famantarana amina bulletin tokana ampiasaina mandritra ny fifidianana, ny fisiana fiantsoana amin'ny birao fandatsaham-bato, ny fampiterahana vato, fanakatonana birao fandatsaham-bato alohan'ny fanisana ary fanaovana fampitambazana sy fandrahonana. Ho an'ny monima dia voararan'ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena avokoa izany rehetra izany ary efa nametraka fitoriana fiandry na plan de réserve izy ireo. Laza ihany koa fa hitory ireo rehetra izay mikasa sy tratra no manao izany.